Tsy mbola nisy ny fifanarahana na taratasy mikasika an'ireo kompania mpitaterana izay mety anatanteraka sidina ao Nosy Be ka manamafy ireo mpandraharaha ara-pizahantany ao Nosy Be. Manaprofo izany ny tsy fahitana ny Nosy Be ao amin'ny tranonkalan'ireo kompania ireo hoy ireo mpandraharaha. Efa matetika eno ny fampanantenana ataon'ny fanjakana mahakasika ny fisokafany sistany hoy ireo mpisehatra amin'ny fizahantany saingy ilana fahamatorana miaraka amin'ny daty mazava izao fanapahan-kevitra izao. Antsiprian'izay. Tsy mbola fantatra mazava amin'izao izay kompania mpitaterana anao ny sidina any Nosy Be satria tsy mbola nisy ny fanambarana mahakasika an'izany. Mitaky ny amoahana daty mazava mahakasika ny fiverenan'ny sidina ao Nosy Be izay nivoaka tao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra ny alarobia teo ireo mpisehatra amin'ny fizahantany. Fa zay président mangataka mba atao farany zay malaky le daty satria agnatin'ny conseil des ministres daty ka mangataka zay farak zay hengana satria fa tena fasipotra vahoakanao. La situation monsieur le président fa intenable. Mbola miandranao any zay monsieur le président vahoakanao izahay ato Nosy Be malahelo anao mampitongava anao monsieur le président fa zay tena mila mitafa aminao monsieur le président. Mangataka ny tsy diny filoha Rajoelina ny Nosy Be ireo mpandraharaha ahafahana mandinika ny toedrarahany any an-toerana. Omaly dia nisy ny fihaonana teo amin'ireo mpisera momba ny fizahantany ao Nosy Be nandiniany ny momba ny fisokafany sistany sy ny fanarenan-doha n'ity seha-piariana ity. Nanambara ireo mpandraharaha fa efa maro ny fampanantenana nataon'ny fitondram-panjakana fa ny fanatanterahana matotra n'ireo fanapahan-kevitra no ilaina. Tsy ho vita ao anatin'ny fotoana fohy ny fanarenana sy ny fandaminana mahakasika ny sidina mivantana any Nosy Be hoy ny préfecture ao Nosy Be. Antsika izao moa mbola agnatin'ny karazana hoe phase de relance tsy manao relance économique tsika dia maro ny zavatra mbola tsy maintsy ho ataoko sarotro ny magnano raha. Mora mpivolagna fa sarotro ny manatantera. Maro ny raha pitsopitsony tsy maintsy ho natao vonavy am'izao tsika ary mbola mitohy atsika mikoragna zao ty mbola mitohy ny fifagnarahana ny fifagnarahana sy ny négociation maro izay atao ampahavo koa ny voly hafa fa dia eto magnatriky fisaorana voalohany amin'ny filoham-pirenena na renirena Rajoelina magnatriky fisaorana ho amintsika jiaby zay nisalahy nahavy am'izao toerana misy atsika zao. Ilaina ny fihaonana tahaka izao hoy ireo mpisehatra ary tokony atao matetika mba hisian'ny fifanankalozana traikefa eo amin'ny samy mpandraharaha ao Nosy Be.